hoy Samuel, na dia anao verinao kely aza ny tenanao, moa tsy tonga alohan'ny firenen'Israely va? Ary Jehovah nanositra anao mpanjakan'Israely, ary Jehovah naniraka anao ka nanao hoe mandehana ringano avokoa ny Amalekita mpanota ary media amin'ny mandra-paharingany. Koa nahoana ianao no tsy niaino ny feon'ny Jehovah fa nanao akazakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy eo mason'ny Jehovah. Tsy izay ve lazain'i Jehovah hoe mandehana ringano avokoa ny Amalekita mpanota. Zao sariny zany. Misy Amalekita betabe atao amin'ny fiangonana, misy Amalekita betabe ao anatin'ny tenantsika ao. Fa hoy Jehovah ndana ringano avokoa reo fa za misy asiana miangana. Asoro tao ireo fa za misy asiana miangana ny Amalekita rehetra. Dia samitsika mijery ny Amalekita atao amin'ny fiainantsika sy ny tenantsika tsirairay avy. Mbola misy Amalekita lato ve, mbola misy Amalekita vavy ato, mbola misy Amalekita omby, ondry, osy, matavy. Zay tsara atao anatiko ato, atao amin'ny fiangonana ka tsy foiko haringana, atao amin'ny tokantranoko, atao amin'ny asa aman-draharahaako. Mbola misy Amalekita tsara sady matavy zay tsy foiko haringana eo fa mba tiako atao fanatitra ho an'i Jehovah ve? Io Amalekita mpanota io. Hoy Jehovah andana haringano. 20. Fa hoy Saoly tamin'ny Samuel, efa niaino ny fen'i Jehovah ihany aho ka ndeha tamin'izay nanirany Jehovah ary nitondra ny Agaga mpanjakany Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalan'ny olona ondry amanosy ombabo dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana mba vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao a Gilgal. Efa nanao ihany aho fa nieno ah, kanefa ozy izy nangalan'ny olona, atosany any amin'ny olona ihany le izy. Ka naninona ianao mpanjaka tsy nitenenao ny olona, za ngefa nilazain'i Jehovah fa tsy isy mahazo mitondra mody an'io zavatra tsara io ianareo fa tsy maintsy haringana daholo io. Amin'ny mampanjaka anao manana droit anao iteneny zany satria Jehovah nefa niteny taminao. Fa nahoana anao ilika ao any amin'ny olona? Zany foana io. Nampanao an'io anie ianona ny tarika anahy, nampanao an'io anie ianona ny naniraka ahy. Eny mba tsy fahamalina dia navelako nataony ihany e. Fa tsy avy amiko a, attention a, miala tsiny ary l'olona avy aminareo io a. Natosiky Saoly any amin'le olona tovitovy amin'ny Arona ihany. Rehefa nidina avy any an-tendrombohitra Mosesy, ino ty nataonao ty ry Arona? Dia ozy izy Arona, ela be anao tany a. Dia ozy izy ny vahoaka hoe anaov'Andriamanitra kely eto zay ohatra tsy fantatra zay nahazo an'iny Mosesy iny na maty na velona na mbola iverina na tsy iverina intsony. Dia nalain'ny olona ny kavina teny amin'ny sofiny, nalainy ny firavaka teny amin'ny tenda tsy teny amin'ny tanany, dia natsipy tao anaty afo. Fa za koa ary mbogaka hoe iomby kely io nivoaka avy eo. Fa tsy avy amiko a, ozy izy Arona. Fa avy amin'ny vahoaka, avy amin'ireo olona ireo. Grave zany. Dia ahoana ny fandehany? Toizantsika ny tantara. Samuel voalohany 1:20. Fa hoy Samuel, sitraky Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsa-drà mihoatra no miaino ny feon'ny Jehovah. Eny manaraka ny tsara no ny fanatitra, ary miaino no tsara no saboran'ondry lahy. Fa ny mihodina dia toy ny eloka amin'ny fankatoavana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandany tenin'ny Jehovah ianao dia nilaviny tsy ho mpanjaka kosa. Satria nandany tenin'ny Jehovah ianao dia nilaviny tsy ho mpanjaka kosa. Lesina ho an'izay mpanjaka zany, lesina koa zany ho an'izay mietretry nitondra fanjakana rehetra. Lesina koa zany ho an'ny dedekely. Fa amin'ny andro izay andavanao ny tenin'ny Jehovah dia ho laviny koa ianao amin'ny toerana misy ianao io. Ny fiangonana zany, ny zanak'Israely zany dia mahazo lesona daholo. Na ny mpitarika koa dia mahazo lesona daholo. Satria nandany tenin'ny Jehovah anao dia nilaviny tsy ho mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'ny Samuel 9:20, efa nananota
efa nandika ny tenin'ny Jehovah sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka aho ka niainy ny feony. Tanareo fa mivoaka am'izay le izy. Tsy Andriamanitra natahorany Saoly, fa ninona? Ny vahoaka. Zava-doza. Ny vahoaka ny natahorany, fa tsy Andriamanitra. Zazana natahotra ny vahoaka sy ny vavam-bahoaka sy ny ompaopa sy ny fanaritsiana dia tsy miteny reny ny davitra lazain'ny Jehovah reny tokoa, satria matahotra ny vahoaka. Natahotra ny vahoaka dia tsy nilaza an'ireny faminaniana ireny izay nisy hatramin'izay ka hatramin'izao, satria hiteny an'izany ve ianao tsotra izy ny vahoaka hoe efa devoly tondra fivavahana dia hiteny an'izany, tsy ho gadrain'ny olona eo, ho pitehin'ny olona eo, ka raha tsy tanteraka izany dia ahoana indray, sy ny sisa sy ny sisa. Zaho izy Saoly natahotra ny vahoaka ka nieny ny vahoaka, zay ny nahatonga nandika ny tenin'ny Jehovah. Za dia mampirisika antsika fiangonana. Raha Jehovah miteny aminao ka tena izy tokoa, aleo Jehovah no atahorana, fa izy ny maharo anao amin'ny vahoaka izay mety hamely anao. Jehovah hay mamadika an'izay vahoaka ho romotra sy hamely anao zay, satria tsy ny tenin'ny vahoaka na rahanao fa ny tenin'izy, tenin'ny Jehovah. Ary io tenin'ny Jehovah io dia ampahafantarina antsika, lazaina amintsika eto foana. Fa misy amintsika koa mbola tena mafiatoka, mafilotaka ny zanak'Israely mihitsy, tsy tia lala mihitsy. Efa tratry ny fandringanana izay vo hifona, ohatrany nataony Saoly. Eny mifona ary Andriamanitra, fa tsy netiny nataoko, zay vo hifona. Efa fantatra zao, fa efa nitenenina fa tsy mety io, efa natoro ny lalana tokony andianana, ve ringano ho amelakita aminao io. Fa nieritreritra i Saoly, fa tsy hitan'ny Jehovah io, tsy hampaninina azy io. Fa rehefa rahana fotsiny teniny dia ampy zay, zany hoe rehefa mba manao ny asany aho, fa mba manao nge zaho ampiangonana, fa mba manompo azy aho, fa nga voatery dia tsy maintsy ho arahako 100 isan-jato zay teneniny ao, na zay baiko mena eo. Lazaiko amintsika tany Morondava, hijoroana vavolombelona ty, nanatitra invitation ny pasteur atsika tao amin'ny lehibe mifoky tanin zareo. Rehefa nanatitra invitation tao izy dia hoy ilay pasteur hoe ty mba misy fanasana anao président, fa tonga eto pasteur Mayol. So de resaka politique ty ozy le président mifoky tany. Resaka politika io président, fa politika ny ao ambony. Pasteur Mayol ve? Tena grave be nge rangahy fa tao ampiangonanay tao tena nilaza misy mon père, nefa itoro-tenin'io zany mandeha direct amin'ny radio fanasina koa ao Morondava. Zany hoe zavatra tsy miafina zany, na koa moa nanafenana an'izany iresana an'izany eto, mandeha amin'ny radio fanasina, radio katolika. Mon père ieveka ozy izy dia tena niteny mihitsy hoe niona zay sy pasteur Mayol miara-miasa izahay, ampahafantarina antsika fiangonana, niza faly niza tsy faly, mandeha toro-teny eo ampiangonana, mandeha any amin'ny radio. Dia hoy izy pasteur atsika, aiza koa rangaty zany ve dia mbo marina, natsanga ny tanan'le président mifoky tany, inona rangaty nandengako anao amin'izany toro-teny eo ampiangonana zany, voaka any amin'ny radio. Dia hoy izy le pasteur atsika, na ny teny an'izany ve iveka, anareo koa dia anaraka an'izany. Zay ny baiko ny lehibe tonga dia manaraka daholo ny ambany rehetrarehetra. Dia hoy indray pasteur, nga raha fa baiko ny lehibe dia tsy maintsy raha tsy mety aminareo ve pasteur Mayol dia anaraka an'izany baiko n'izany nareo. Rangaty
anay zay lazain'ny lehibe anay mpitondra anay dia arahanay baiboly ange miteny hoe manakeny mpitondra anareo hoe ianao koa ve dia atoro an'izany ry pastera hainao tsara anay zany e manakeny mpitondra anareo zay ny zany lehibe anay ozy izy dia ianao ozy ny atoro an'izany hainao tsara anay zany ozy izy amin'ny baiboly dia jerevitsika amin'izany fa nahazahana andeha tan'ireo faritra tsirairay avy ireo natongavan'ireo foko isan-karazan'ireo ny fampiresaka hoe hiary asa amintsika daholo izy zareo dia zareo dia miteny zay ozy izy rehefa miteny izay lohany ety dia manaraka ny vahoaka nefa reo zany mpandala ny fomban-drazana zato isan-jato fa rehefa miteny izy dia manaraka ny vahoakany rehefa miteny ny lehibe ny fiangonana dia manaraka ny vahoakany rehefa miteny ny lohany fa nivoaka an'Andriamanitra Andriamanitra miteny hoe manakeny mpitondra anareo efa Jehovah mihitsy niteny tamin'ny Saoly ary ngano ny Amalekita rehetrarehetra natahotra ny vahoaka ozy izy Saoly nefa izy Andriamanitra no nametraka ny Saoly amin'ny fitondrana ho mpanjaka fa izy anga manaraka ny tenin'ny lohany ary tsika atao amin'ny fiangonana manao koriko fa misy baiko mandeha dia mbola aloha idikevitra resy lahatra amin'izany ve ianao za ohatra ny tsy resy lahatra ohatra nefa mivoany ty a arasanatry ka dia ahoana dia mbola hijanona ato ve sa ho aiza za aloha raha ohatra ka dia efa miala a fa raha kia mijanona zany ny zavatra misy nataotra ny vahoaka ozy izy dia nanahirana ty fa mifona Samuel voalohany toko 15 andininy 5 azafady averitsika andininy 4 ary hoy Saoly tamin'ny Samuel efa nanota efa nandika ny tenin'ny Jehovah sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka ka nihain'ny feony ko ankehitriny masina ianao mamelany ny heloko ary miverena amiko indray mba hiakovaka ianao trenin'ny Jehovah fa hoy Samuel tamin'ny Saoly tsy hiverina aminao aho fa ianao efa nandany tenin'ny Jehovah ary Jehovah kosa efa nandanao tsy ho mpanjaka ny Israely intsony ary no niodina andeha Samuel dia no azon'ny Saoly ny sisin'akanjo ny katrihatra sy tonony mafy zany miverenina ianao e dia hoy Samuel tamin'ny Saoly efa nitriarin'ny Jehovah koa ho afaka aminao androany ny fanjakan'ny Israely ka efa nomeny namanao zay tsara no ianao. Alleluia. Misy manao aleloia mafy be zalahy ambadika eo. Hoy Samuel efa nitiarin'ny Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'ny Israely ka efa nomeny namanao zay tsara no ianao ary koa ny tokony Israely tsy mba handaingana hanenina fa tsy olona izy ka hanenina fa nitriariny Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'ny Israely ka efa nomeny namanao zay tsara no ianao. Nanao ny fomba anoherana an'izany ane Saoly fa niteny Jehovah satria niala tamin'ny Jehovah ity mpanjaka ity tsy nanaraka ny teniny miala aminao io fanjakana io ataovy zay farafahaizanao itazonanao io anoheranao zany teniny Jehovah izany ry Saoly ataovy tao anatin'izay mbola teo mifanjakana ihany Saoly. Samuel toko 2 Samuel toko 2 Samuel voalohany toko 2 nanisorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely ary hoy Jehovah tamin'ny Samuel mandra-pahoviana no alelovanao an'i Saoly nefa izaho efa nanda azy tsy ho mpanjakan'ny Israely fa no diloilo mitandrokaoka mandehana fa irahako hoany amin'ny Jese Betlahemita ianao fa efa nita-panjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho efa nita-panjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho mandany anao makany amin'io ndiny fahenina ary ny tonga ireo dia nijery ny Eliaba izy ka nanao hoe nivosy Jehovah tokoa ity eto anatrehany
fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, aza mijery ny tareny na ny avo nitsanganany fa efa nilavika izy, fa tsy mba toy ny fijeryn'ny olona ny fijeryn'ny Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese ny antsoina Abinadaba, ka nampandalo azy teo anatreny Samuel fa hoy izy, tsy tia no vidin'ny Jehova. Ary Jese nampandalo any Sama indray fa hoy izy, tsy tia no vidin'ny Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatreny Samuel fa hoy Samuel tamin'ny Jese, tsy ny vidin'ny Jehova ireto. Firy zany nefa nandalo teo, firy 7 nefa nandalo teo, tsisy izy reo hoy Jehova. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, tapitra eto avokoa ve ny zanakao lahy rehetra? De hoy izy, ny faralahy no sisa fa miandry ondro izy. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, mandraka azy fa tsy hipetraka hihinana isika mandra-patongany eto. Tamin'ireo zanaka 7 reo ny anankiray fahavalony tsy teo, ny ray fahavalony tsy teo. De jerevy tokoa ny tantaran'ity fahavalo ty, fa fahavalon'ny olona tokoa ny izy ty hatramin'izay ka hatramin'izao. Avoaka andralahy ny gazety fa voan'ny peste, avoaka andralahy indray ny gazety fa nanao fifanarana tamin'ny devoly i Pasteur Mayol. Zay ny mahafahavalo azy, fa jerevy le fahavalo tsy ranana ny voalohany, raha manatsoa ny faharoa, ratsiraka ny fahatelo, valo manana ny fahefatra, Zafy Albera ny fahefatra, valo manana ny fahadimy, Tetezamita ny fahenina, ity 4e ty ny fahafito. Fahavalo mbola miandry ondry. Mbola miandry ondry ihany ny fahavalo. Fa hoy Samuel, tsy hinantsika raha tsy tongeo iny fa atsovy le fahavalo. Fa i fahavalo, zanaka fahafiry io fahavalo. Jery ny tantarany dedekely veniroko tsy hoainareo izy hoe faralahy. Andiny fa 1 Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, tapitra eto avokoa ve ny zanaka lahy rehetra? De hoy izy, ny faralahy no sisa fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, maniraka azy fa tsy hipetraka hihinana isika mandra-patongany eto. De naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tare tsara, bôgôsy. Ary hoy Jehova, tsangana, osoro izy fa io bôgôsy io no izy. Ary Samuel nandeha nitandroka kafe ny dililoka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny, dia nitsangany Samuel ka nakany rano. Vita ny mission Samuel. Zay ny natonga ny Saul zany. Lazain'ny Jehova melo fa i Saul mbola eo fanjakana, mbola eo tsara i Saul. Fa efa nilazain'ny Jehova melo hoe satria nandà ny teniko ianao, fa tsy nanaraka ny teniko, miala aminao ny fanjakanao. Mifona ary amin'ny bebaka, eny mifona ianao mibebaka fa tsy nivonanao avokoa na malekita rehetrarehetra tao aminao tao. Dia omeko ny olona hafa efa hitao, efa fantatro io olona io. Ary amin'ny zanaka 7 dia izy no fara lahy, fa ny 7 zay nandalo tao mbola tsisy izy daholo. Ary tsy hinantsika raha tsy tonga io fahavalo io. Dia mahereza ry fiangonana, mahereza ry firenena malagasy, fa rehefa tonga io zanaka faralahy fahavalo io, dia zay vao hiadana ny voaka malagasy rehetra. Jehova no miteny izany. Raha tsy mino zany aza mitehaka mafy dia mafy. Atao tokantrano ato, taovy mafy koa nitehaka atao tokantrano, reny manodidina rehetrarehetra. Ohatra ny tamin'ny andro zanaka Israely na eny daholo ny Egyptianina manodidina. Ary eo amin'ny feo mafy manao hoe, feo mafy manao hoe, iza natao oranao, olona sa Jehova? Za koa tsy matahotra olona, raha matahotra olona tsy niteny an'izany teto. Ary tsy navoaka amin'ny radio koa zany fa natao nangingina tany.
anaty lavaka tany zay ny tenin'ny Jehova. Inona zavatra nitranga? Trangan'izay ny mahafahavalo n'ity fahavalo ity rehefa nandeha ny tantara. Arao tsara ny tantara fa tsy haikina ho ampy ny fotoanantsika na tsy ho ampy. Samuel voalohany toko 7:20. Samuel voalohany toko 7:20 fa amin'ny toko 7:20 misy lohateny eo ambony eo hoe ny nitoeran'ny Davida tao amin'ny Saoly sy ny elonan'ny Saoly azy. Inona moa nahatonga ny Saoly hialina ny Davida? 5. Toko 7:5. Ary Davida nanafika ka hita fa endy tamin'izay rehetra nanirahan'ny Saoly azy, ka dia nataon'ny Saoly feno miaramilany sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompon'ny Saoly koa. Ary noho tonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namono an'ilay Goliata Filistina be, dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sady nandihy ny tsenan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe Saoly nafaty arivariva fa Davida nafaty alinalina. Orakoraka be. Dia tezitra tamin'izany orakoraka zany Saoly fa tsy sitrany zany teny zany ka hoy izy ny any Davida nataony alinalina la fa ny akosa nataony arivoarivo ihany, ko ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azo. Ny fanjakana ihany no sisa mbola tsy azo. Ndrehetrarehetra fa azony daholo ny vahoaka. 5. Ary Saoly hatramin'izany dia nangarika ny Davida. Ianareo mpangaringarika io zany taranaka Saoly daholo nareo reo. Vao misy olona tsy tiana iaraba kely tonga dia ndelilona mba mieritreritra iaraba tonga dia ahodina ny loha. Nefa le olona tsy mieritreritra inona. Ny lehilahy ny tiako resana an'izany fa ny vehivavy tsy mba manao an'izany. Ino mampimenareo lehilahy amin'izany mamela kaiky anay lehilahy mihitsy ny pasteur dia lehilahy ihany no asiana eto amin'ity fiangonana ty. Vao misy tiarabany lolona Jeremia tonga dia efa fantany hoe ty mety raha vaviko ty, tonga dia iodina ny angariany fa tsy raisy ny tanana mihitsy iny. Rafolahy manko fa tsy hoe rafivavy. Fa madika indray le izy. Nanomboka nangarika tamin'ny Davida. Amin'izay ingarany vao mita azy dia efa ratsy mangaringaty le zalahy andimbiady. Sady zay mbola faralako nafaty alinalina hono izy fa za arivoarivo. 12. Ary Saoly natahotra ny Davida satria Jehova nomba azy, fa Saoly kosa efa nielany. Nanomboka naninona ny Davida Saoly? Natahotra satria fantany fa hoe Jehova no momba an'io. Fantany koa fa efa nosorana tany ambadimbadika tany io. 12. Ary no hitan'ny Saoly fa hendry dia hendry Davida dia natahotra azy izy. Satria Davida tsy mba mitondra vahoaka anongana ny Saoly. Davida tsy mba mitabataba amin'ny radio sy ny télé milaza hoe tsy izy tsony Saoly. Tsy mba mamoaka artikla amin'ny gazety nilaza hoe manompo devoly Saoly na manompo sampy Saoly. Tsy manao an'izany Davida. Izy tsy manao an'izany. Dia lasa natahotra ny Jehova, natahotra ny Davida i Saoly satria hitany fa endry dia endry izy. Dia inary ny zavatra nitranga. 2:20. Samuel voalohany toko 7:2. Ary Saoly nandidy ny mpanompony hoe miresaha mangingina amin'ny Davida ka atao ve indro tian'ny mpanjaka ianao, ary ny mpanompony rehetra dia tianao, koa dia maneke ihany ho vinaton'ny mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza izany teny izany tamin'ny Davida fa hoy Davida moa tanareo zavatra kely izany ho vinaton'ny mpanjaka izany. Tsy hitanareo fa izaho dia olona malahelo sady tsy manan-daza. Ary ny mpanompony Saoly nilaza taminy hoe zany navaliny Davida. Dia hoy Saoly, zao nolazainareo amin'ny Davida, ny mpanjaka tsy mila rena be ho vody-ondry, fa ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina 100 lahy ihany no mba famaliana ny fahavalony. Kanjo hevitry Saoly hahafaty an'i Davida any amin'ny tanin'ny Filistina izany. Izany hoe Saoly zany te hamono amin'ny Davida fa tsy tia no fatam-bahoaka hoe foto-kevitra avy aminy no nahafaty an'i Davida, fa atao fomba mihaja. Modele faso izy mandehandeha any dia miady any dia asao mamono no 100 amin'ny Filistina, dia raha mahazo n'izy dia omeko zanany ho vadiny ny zanako vavy.
de raha sanatria maty any Davida de hoe noho ny fitiavany zanako vavy noho nahafaty azy ka dia maty ho any tandrazana izy rehefa oka maty ho any tandrazana ka dia isaona azy isika fa Isaoly zany efa mitady ny fomba minonany Davida fa amin'ny fomba mihaja amin'ny fomba mihaja ina nataony Davida ary rehefa nambarany mpanompony Saoly tamin'ny Davida izany teny zany 19:20 de siraky Davida no vinantony mpanjaka ary raha tsy mbola tapitra ny efatrandro ny fetrandro de naingy Davida ary nandeha izy sy ny olona nahafaty amin'ny Filistina 200 lahy mihitsy ny matiny ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba avinantony mpanjaka azy de nomeny Saoly ho vadiny Davida Mikala ny zanany vavy tsy naomby nitetika raha iny bon tsy maninona meo azy ho vadiny aloha i Mikala ndana ary ty aloha vadiny any aloha fa tsy naomby nitetika tamin'iny efio izy na tsy mety amity 19:20 ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehova nombany Davida ary Mikala zanany vavy ty azy de ry koa sady mena volo no bôgôsy sady bary maso fa tsy njola maso de vao maiky natahotra ny Davida Isaoly ka de tonga fahavalony Davida mandrakariva izy ary eo andrina Filistina de nanafika ary isaky ny nanafika izy de Davida no hita fa endry noho ny mpanompony Saoly rehetra de nisandratra ny anarany arakaraky nanenjena ny Davida ho fahavalo zany vao maiky anampaninna ny anarany ozy izy nampisandratra ny anarany Davida arakaraky nanenjehana anazy arakaraky lazana anazy hoe voany pesta vao maiky izy ny nalaza ndray vetivety ny telefôna ny olona ny amiko any madamako tonga de nte ahoana any madamako any te manahoana fahasalaman'ny paster izy tsy miteny hoe nahita gazety manahoana nareo salama tsara de zao nivaly tenin'ny madamako vidio ny gazety de hitanao hoe na salama zay na tsy salama ai nareo koa manahoana aloha paster vidio ny gazety hitanao izy hoe manahoana na manahoana da itsika tsy mba mividy an'le gazety ko tahaka ny tsy vidianana an'le dede kely fa le titre fotsiny jerevana tonga de mipararehetra zava-doza fa hoana nga tsy hitanao ny gazety fa misy hoe voampesta ho ny paster aloha tonga de ekoka hivavaka aloha aloha tonga de ekoka hivavaka tonga de vavaka mafy-Andriamanitra tsy manam-pahefana amin'ny pesta miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana amin'ny paster anay zany tsy vidy gazety akory ny mba hita hoe inona ny eo anatiny eo fa de le lohateny fotsiny de fa izay nefa arakaraky ny nanaovana aza lambo sy nanaratsiana sy nanapotehana an'ilay Davida vao maiky ananinna ny lazany ozy izy vao maiky anysandratra ny lazany omeo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka ny sasany zany ny telefônina ana de hoe sady mandefa mesazy tena tafahoatra kosa efa sangy mihoatra ny loha paster ty zavatra misy ty inona hoa zany io amy gazety io zange ho aty mazy angako zany ka mita gazety zany ay grave be ny atony ino voany tena fanalam-baraka diffamation publique tokony andray fanapa-kevitsika fa tsy mety andao hitory ndao mety hitory fa tsy lasa tsono zao eo zay mantsy anazy ay andana ary vakio le vidio le gazety de vakio de rehefa avy eo anao antsovy fa rehefa avy mamaky an'le gazety anao de andray fanapa-kevitra na hitory na tsy hitory ndana vidio le gazety sao ty zao de andeha hividy any mihitsy ka de rehefa avy eo antsovy rehefa avy mividy anao de inany tianao hotoriana aloha ndray tsy nafa fanapa-kevitra fa tena tsy mety tsono zao sangy mihoatra ny loha telefônina am'izay izy rehefa avy eo sikay le gazety manao hivarotana gazety fotsiny ko ty fa hoana hitory ndray zany tsika sa tsy hitory inona ndray nitoriana fa lazainy fa laika angely izy fa de zalahy manao tsy anda fotsana gazety fotsiny ka zay nataoko tsika hoe rehefa mba misy resaka atsika ny gazety de mba vidio mba lalanao zay voasoratra ao fa zay je lohateny eo emitra ndray io ny paster fa tsy latsaka de fa be da be koa ny faly zay tsy foinay koa iny ko nga ino menanareo malagasy rehetra anay iny